Alléluia. Fifaliana lehibe ho anay mpanompon'Andriamanitra moa zany ny manolotra ny arahaba ho antsika rehetra tonga manalitra nyity fotoam-pivavahana androany ity dia arabaina toy izany ihany koa ianareo rehetra izay any tokantrano ka manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao. Misaotra n'Andriamanitra isika satria ny Andriamantsika tena tia antsika izy ary indrono fa neo fahasoavana lehibe ho antsika izy amin'ity andro androany ity. Dia ho fisaorantsika n'Andriamanitra sahady dia andao hiteka faran'izay mafy isika. Raha mbola misy mafy be noho izany dia ataovy ihany. Amen. Ndao ary vavakantsika ametraka ny fotoan'androany. Tompo-Andriamanitra la izy atr'izay ka ho mandrakizay mandrakizay. Omena anao ny tera sy ny aja ary ny voninahitra ary asandratra amin'ny avondrindry ianao ka dia misaotra. Indro ny tananao ahery dia ahery amin'ny rehetra ao anatin'ity fotoam-pivavahana ity ka na dia ireo namanay izay any atokantrano manaraka izao fotoam-pivavahana izao azy dia ahita ny voninahitra ao, ahita ny herin'ny tananao Andriamanitra. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay an'izany fisaorana sy fankasitrahana anao izany. Misaotra Tompo. Amen. Ho raisika mpitefatanana reto ekipa mpitarika fidiarany reto dia zao zay fanentanana anentanana antsika dia aoka tena vonona amin'izany ianao tena hoe anompan'Andriamanitra ianao satria hitarika antsika ho amin'ny fidiarany reto ho amin'ny fiakofana dia ho arak'izany mihitsy no ataontsika tsiraray avy faly ny any an-danitra mahita antsika roso amin'izay. Alefary hira telo no anomboantsika anoizantsika ny fotoana tompoko. Alléluia. Dia arabaina avokoa tsika rehetra izay tonga eto androany, sika rehetra izay any tokantrano ihany koa. Te hiteny aminao androany hoe ianao dia olona sambatra notahin'Andriamanitra manokana ianao natratra n'ity andro androany ity. Ndao tsika hiaraka hitsangana avy hatrany dia andao androany isaintsaina an'izany hoe famonjena nataon'i Jesosy atsika izany. Antsika tsy tonga amin'izao toerana misy atsika izao raha tsy Jesosy mihitsy, raha tsy noho ny famindram-pony, noho ny fitiavany ary indrindra noho ny famonjena izay nataony teo amin'ny hazo fijaliana ho azy ho anao. Dia manentana anao hoe ataovy amin'ny fonao rehetra ity hira ity dia saintsaina hoe inona ny tena zavatra noentin'i Jesosy teo amin'ny fiainanao. Aleluia.
zeny no ny fitahina rehetra izay nataony teo amin'ny fiainanao. Jesosy tany aloha tany dia nanolotra ny aino anao izy ho famonjenanao zany rehetrarehetra izany mba tonga anao tena hoe afaka nisitraka n'izany fiainana mandrakizay any an-danitra izany dia maty ho anao Jesosy. Ny fiainana eto tany ihany koa dia fanamboariny Jesosy dia tao anatin'izay rehetrarehetra izay dia tsarofa tsy nisy hery nitovy amin'ny herin'i Jesosy izany mihitsy. Tsisy fitiavana mihoatra noho ny fitiavana naseho an'i Jesosy anao hoe nanolotra ny ainy mihitsy izy mba ho anao, mba manontania tena kely ange hoe iza ny olona manodidina anao mety hoe ahafoy ny ainy ho anao zany fa Jesosy navita an'izany ho anao. Tsy nisandaina vola Jesosy fa izay fotsiny hoe izay ny sitrapon'Andriamanitra dia nanaiky izy. Dia andaontsika androany hiaraka hiaika eo anatrehany hoe raha samy mbola hery tsy mbola misy tahaka ny eny Jesosy raha mbola fitiavana tsy mbola misy tahaka ny eny Jesosy satria dia niloza ny lanitra ho famonjenantsika. Raha mety dia akopio mihitsy ny masonao dia sainsaino izany famonjena nataony Jesosy ho anao zany. Fanjakana sy fiandrianana tena tsisy azo arina amin'ny Jesosy azoarina mina na zao zavatra hita amin'ny masontsika rehetra izao izao tsy misy tahaka zay tiza itro mianko
fahafatesanao no tonga fiainana ho anay, ny fahafatesanao no tonga hery ho anay. Rehefa ianao natao anatinay dia mahery izahay ka tsisy ninninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay dia raisinay ho azy zany bata fandresena foana izahay satria ilay herinao no tonga herinay ninninona ady mafy lalovanay Jesosy dia satria ianao ilay mahery no atao anatinay dia mpandresy hatrany izahay. Manana izay Jesosy, manana mahery izahay, manana amafisina hatrany hoe ny herinao tompo no hery. Nao Jesosy mbola mampizoro anay. Samy maka toerantsika rehetra tompoko. Amin'izao fotoana izao tsika na isika izay ato anatin'ity trano n'Andriamanitra ity na ianareo izay any amin'ny tokantrano misy anareo any dia andeontsika anokana fotoana anaovana vavaka. Ny tombavakantsika zany androany dia fanamafisantsika fa itsika dia tsy emotra tsy ala amin'ny Jesosy mihitsy na inona midona na inona mitranga. Zany matsy fa efa manitsaka ny vaninandro farany isika io. Dia amin'ny maha vaninandro farany azy dia efa tanteraka
lay teny nataon'ny Paoly apôstôly Timoty faharoa toko fahatelo andiny voalohany hoe aoko fantatrareo fa any aparany any dia isy andro maory. Amin'izao vaninandro diavintsika zao zany a nefa miseho io andro maory io. Dia tanteraka ihany koa ilay teny nataon'i Jesosy hoe mielon'ny verenako izy izy, mielon'ny farana ty zao tontolo zao ity, dia be dia be mihitsy zavatra hitranga eto ambony tany zay ho hitan'ny masonareo, ho reny sofinareo. Anisan'izany ho Jesosy andray ady sy filazana ady ianareo. Isy fanjakana amely fanjakana ho Jesosy, isy firenena amely firenena ho Jesosy, isy misary sy ororotany amin'ny tany samihafa ho Jesosy. Kanefa moa tsy mbola tonga amin'ny farana na dia miseho ary zay zavatra izay, fa mbola fiandohan'ny fahoriana ihany zany. Dia zao tsika miteny zao zany a, efa miandoha ilay fahoriana. Ka ny atahorana amin'izio a, raha ohatra ka ratsy fahaloran-tena isika, zany hoe adinitsika ny mahazava-dehibe ny namonjen'Andriamanitra antsika, dia mety hempotra isika, mety hiala amin'Andriamanitra isika. Satria mafy be ilay fahoriana hitranga. Ka raisaratsana fotsiny hoe raha hiakatra ary vidy ny frais atoato, hiakatra vidim-pianana atoato, ary na niofatranonao aza dia mety hiakatra satria tsy hipetrapotsy amin'izao ny tompotrano hoe dia fa atahoana fa dia fianana iarana mizaka io, fa dia hoe io ny fivelomako, io na melomako ny tenako, aloha mba hitompo ny hofatrano, hofatranana 500 000 francs, lasa 1 million de francs. Tsy hitanao mafy be fa mieritreritra an'izany. Dia izay mahatonga hoe hivavaka tsika hanamafy ny fahaloran-tena ho an'i Jesosy, ary laza fa tsy emotra, tsy verin-dalana, tsy ala amin'Andriamanitra mihitsy. Ary anao défi mihitsy ary isika hoe tsy anaky ho resin'izany isika, satria izay ny maha-kristiana kristianina e, zay ny maha olon'Andriamanitra ny olon'Andriamanitra e. Dia fanampy izay a, aza miova mihitsy ianao manoloana ny tenin'Andriamanitra zay efa niainantsika hatramin'izay, fa tsy sanatria hoe tena raha zao no mety ary raha miahenja zao, angamba tsy hanao mpahafolo-karena intsony a, angamba tsy hanao rakitra intsony a, angamba tsy hanoana asin'Andriamanitra intsony a. Aza ampidirina amin'izany ny saina sy ny eritreritra ao. Tsy mahavoava olana ho anao akory ny fijanonanao hoe za tsy hanao mpahafolo-karena, na ny fijanonanao hoe za tsy hanoana asin'Andriamanitra intsony na tsy hanao rakitra. Tsy mahavoava olana zany, fa ny mahavoava olana dia hoe ianao mandroso foana, ianao mitoetra ho matoky an'Andriamanitra, matoky ny teniny ary makatoy izay lazainy. Zavatra tsy maintsy hatra eto ambony tany ety zany, fa ny azo antoko ho avan'Andriamanitra zay azy, ho avan'Andriamanitra zay manompo azy. Andao hiteka mafy tsika tompoko. Amen. Dia hivavaka ho amin'izay fahaloran-tena izay zany tsika, dia hivavaka ihany koa tsika andray ny fanasan'ny tompo. Matoko tsika riavana fa amin'ny alalan'ny fandraisana dia izavatra ho ataon'Andriamanitra amintsika andray. Amen. Tonga zany dia hivavaka tsika rehetra, samy mivavaka izy. Tena manokafa ny vavanao ianao, ary manlora tena tsara ho an'Andriamanitra. Manokafa ny vavanao ianao ary manlora tena tsara ho an'Andriamanitra. Lazao amin'Andriamanitra fa tsy emotra ianao na hiverin-dalana e, fa tena hoe hanompo an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Tohizo mivavaka tompoko, tohizo mivavaka ataontsika, tohizo mivavaka tompoko, tohizo mivavaka ataontsika. Aoka anao défi mihitsy ianao, fa na dia toa mafy be ary ilay elikisehon'ny fahoriana, dia tsy ala amin'Andriamanitra mihitsy anao, tsy verin-dalana. Ary arakaraky ny siny ary vao mahay akatoa an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra ianao. Zay le défi ataontsika, fa andresy isika miaraka amin'Andriamanitra, andresy isika. Efa voasoratra zany fa amin'ny alalan'i Jesosy andresy isika, satria ampandresantsika Andriamanitra.
misotranao Andriamanitra, misotranao la izy atray ko mandrakizay anao zava-dehibe aminay ianao amin'izao fiandohan'ny fahoriana izao. Tena ho asenao miariary fa olonao zahay samy mivavaka izy. Ho anareo izay voatendry hizara ny fandraisana ny fanasan-tompo mandrosa vetrany ety anoloana ety isika dia mbola mitohy ihany ny vavaka, mbola mitohy ihany ny vavaka mandrosa ety anoloana ety isika izay efa voatendry hizara ny fandraisana ny fanasan-tompo dia mitohy ihany ny vavaka tompoko. Halleluja, 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 halleluja. Misotranao Andriamanitra, misotranao, 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 misotranao. Amen, 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 amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Toy izy antsika eo am-pitsanganana ny vavaka, toy izy antsika eo am-pitsanganana ny vavaka, toy izy ihany ny faloran-tenanao, amafisy ny faloran-tenanao, lazao amin'Andriamanitra fa tsy emitra tsy verin-dalana ianao. Mila mijoro tsara ho an'ny tompo anao. Dia tazomy eny an-tananao ny mofo, tazomy eny an-tananao ny mofo, fa ho zaraina amintsika kosa ny divay amin'izao fotoana izao. Toy vavaka ihantsika tompoko. Dia ho an'izay tsika tsy nahazo mofo zany dia mandrosa ety anoloana, mandrosa ety anoloana ho an'izay tsy nahazo mofo a. Toy izany vavakatsika dia mbola tazomina tananao ny mofo sy ny divay. Toy izany vavaka tompoko. Ao anatin'izao fanomanantsika andray ny fanasan-tompo izao dia mbola mafisy ohatra ny hatrany fa tsy ala amin'Andriamanitra aloha tsy vadika aminy, fanompan'Andriamanitra hatramin'ny farany. Akopy masinao anatin'izao hira hatramin'ny farany izay hiarantsika manao izao. Ianareo ny atokantrano dia ataovy ihany koa izay hira izay.
jesosio tsy atakaloko nizany Iza tsy hosoloko ninny hatramin'ny farany nyatsika siana hatramin'ny farany Afoko izay mamily foko ety dia omeko anahy Nandao ay azy izao tontolo iza Sao sy ala minao Nafaly ao nalahelo ao telefony anao Nadany ao nani ao tsy milozana misy sotrandriamanitra Ity ao tsy nandao anay ianao mifanao fa niaraka taminay mandrakariva ianao ka nianao hatramin'ny farany izahay Ianao hoe tena mamiko Tena tiako indrindra malala ny foko ianao jesosio tsy atakaloko nizany tsy hosoloko ninny hatramin'ny farany nyatsika sianao hatramin'ny farany Izay mamily foko ety dia omeko anahy sotra tompo Nandao ay azy azy izao tontolo izao sao tsy ala minao Nafaly ao nalahelo ao telefony anao Narany ao nany ao tsy milozana Ity ao mikoany fanao Nandao hatramin'ny farany Ianao hoe tena mamiko Tena tiako indrindra malala ny foko Ianao Jesosio Takaloko an'izany Iza tsy hosoloko ninny Hatramin'ny farany nyatsika sianao hatramin'ny farany ianao hoe tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko Ianao Jesosio Tsy atakaloko an'izany Iza tsy hosoloko ninny hatramin'ny farany nyatsika sianao hatramin'ny farany Atakaloko an'izany Iza tsy hosoloko ninny hatramin'ny farany nyatsika sianao hatramin'ny farany zava-dehibe amin'Andriamanitra
ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny tanjon'Andriamanitra ny amin'izy io dia izao, mba hahatonga antsika tsy hanadino an Jesosy, indrindrindrindra fa tsy hanadino an'ilay fahafatesana izay nahazo azy teo ambony hazo fijaliana. Rehefa mihinana mofo isika araka fampianaran'ny Baiboly dia anambara ny fahafatesany dia ny fahafatesana teo ambony hazo fijaliana. Raha isotro ny divay isika, isotro amin'ilay kapoaka, dia anambara ihany koa ny amin'ny fahafatesana izay narahana ra nalatsaka ho famelan-keloka, ho fampihavanana antsika amin'Andriamanitra. Iny raha iny no ilay voasoratra hoe fanekena vaovao natao amonjena antsika taranaka ankehitriny. Raiso, hany, sotroy amin'ny fanamendrika izany rehetra izany anio mba ho fahasoavana ho antsika, indrindra fa amin'izao vaninandro farany izao, ahafahan'Andriamanitra mamoaka antsika ho mpandresy manoloana ny olana sy ny ady izay mitondra fahoriana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ahafahan'Andriamanitra manavaka antsika tokoa satria olona isika ary zanak'Andriamanitra. Dia hoy ny Baiboly, dia nandray mofo Jesosy dia nisaotra an'Andriamanitra izy. Vita izay dia nivakily ilay mofo dia natolony ny mpianany izany. Hano ity ny tenako izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Nao vina mihina toy mofo itony ianareo dia manambara ny amin'ny fahafatesako, dia ilay fahafatesana teo ambony hazo fijaliana. Ano izany mofo izany tompoko. Dia araka izany ihany koa ny kapoaka, niraisy ilay kapoaka misy ny divay dia nisaotra an'Andriamanitra izy. Rehefa vita amin'ny fisaorana dia hoy izy tamin'ireo mpianatra, ity ny tenako, ity ny rako, ilay fanekena vaovao alatsaka ho famonjena anareo, famonjena ny maro, famelan-keloka, fampihavanana anareo amin'Andriamanitra. Sotronareo ity, dia sotroy amin'ny fanamendrika izany divay izany. Misaotranao zahay Andriamanitra ny amin'ny fahafahanay nihinana ny mofo sy sotro tamin'ny kapoaka hiteo. Mino izay fa efa eo an-tananao ankehitriny ary sarobidy aminao toy ny anak'Andriamaso, ka na dia efa manitsika ny valinandro farany azy zahay ka mahita izao fiandohan'ny fahoriana izao, tsy ala aminao zahay. Mandrakizay anompanao zahay, mandrakizay anompanao zahay. Saotra Andriamanitra tsy toa, makasitraka anao indrindra. Halleluia, halleluia. Miteranao Andriamanitra, fa lehibe ianao, fa lehibe ianao, fa lehibe ianao, miteranao Jesosy, Jesosy Tompo, mahagaga ianao Jesosy ô, mahagaga ianao. Amen.
Magaga anao Jesosy eo. Miderana fanay masina atsakany tananao a asandrato ny feonao omeny voninahitra Andriamanitra mahery anao mahery anao fanay masina mahery anao mahery anao mahery anao samy makatoerantsika rehetra tompoko dia isaorantsika ny tompo ny fitahinantsika teo a nahafahantsika nanatrika ny ila tapitry ny tompo Andriamanitra ny hitantana hivimbina hitondra ary tsisy emika itsika fa samy ahatra tsara hatramin'ny farany amen na ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany iroso amin'ny fandarana manaraka ndraitsika dia nitondrantsika ny fanatitra ho an'Andriamanitra efa natsitiko teo ihany efa manitsaka ny vaninandro farantsika ary efa manomboka ny fahoriana amin'izao vaninandro tiavintsika izao dia izao asa miova ianao tsy hoe salatry ka amin'izao vaninandro faran'izao na amin'izao fiatombon'ny fahoriana zay tsy maintsy iseho eto ambony ty tany ety izao ka hoe hiemitra ianao tsy afaka anomeny ampahafolo-karena intsony tsy afaka anorasin'Andriamanitra intsony na hoe tsy afaka hanao fanatry intsony aza mba isan'izany ianao amin'izao mihitsy no tokony hanehoanao marimarina hoe tsy miova ny finokan'Andriamanitra ary tsy miova ny fankatoavaka n'Andriamanitra engane ka zay rehetra miroso amin'izany Andriamanitra koa etsy an-daniny aneo marimarina fa tsy miova eo amin'ny fiainanao izy amen na dia afaka mandroso isika zay hitondra ny ampahafolo-karena ty anoloana etsy an-daniny ihany koa moa fanaonantsika ny fanohanana ny émissiontsika dia nirakitra moa tatazantsika tolo-mazatra ihany dia azadino fandraky dehibe fanaontsika sambolana dia ho tataza manokana etsika manohana ny fanamboarana ny tranon'Andriamanitra anao iry isika ao anatin'izany a dia manosika tompoko
dia andaontsika mbola anohira anankiray ihany a etsika miondrika eo natrean'ny tompo mame voninahitra azy a mila olona manompo azy toy izany a io andriamanitra itompontsika io alefary a mpitarika fidiarana no anentana antsika ao amin'izay da tsika iondrika eo anatrehan'andriamanitra ahetreo tanteraka ny tenanao ny herin'andriamanitra ameno ao anatin'izany a dia hitondra ny raky dehibe ntsika fanaontsika sambolona antsika tanterao amin'ny fonao rehetra mihitsy a izany raky dehibe zany masinao anatin'izany iry zany a etsika miankohaka miondrika eo latran'andriamanitra takizany ianko ianareo any atokantrano any atsakany tananao misaotra tompo halleluia Say
ataovy amin'ny fonao rehetra zany iry zany a amen misaotra tompo misaotra andriamanitro anapaka eto ny herinao amin'ity fitoam-pivavahana ity amen ka izy safitra lehibe sy mahagaga hitranga eto izy fanasitranana izy fanafahana izy famonjena izy fitahina izy fifoazam-panahy misaotra tompo amen mety tsy atoerana akatoerana atombaty ato zany ianareo mpitery sokafo amin'ny baiboly a vakina ny boky Jeremia toko fahatelo amby telopolo dia ny andininy faharoa sy ny fahatelo rehefa hita dia vakina takizao le teny a dia rehefa voavaky le teny ka inonao fa marina dia manao amen na mafy be ianao tahaka izany ihany koa ianareo any atokantrano manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao izao mivoasoratra izao no lazainy Jehova mpanao izany dia Jehova zay namorona izany mba mitoetra azy Jehova no anarany antsoy aho dia hovaliko ianao ka mpisehoko zavatra lehibe sy sary-patarina zay tsy fantatrao ato amin'ny Efesaniny indray no vakitsika toko fahatelo andininy faharoapolo sy faraiky amby roapolo dia mitovy amin'ilay teo ihany rehefa vita famaky-teny ka inonao fa marina dia ataova amen na mafy be ary ho an'izay mahay manao mihoatra no zavatra rehetra eny mihoatra lavitra no izay rehetra angatantsika na iverintsika azy araky ny hery izay miasa atao amintsika ho azany ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay amen ry fiangonana manarika ty fotoam-pivavahana ity za manokana misaotra an'Andriamanitra satria tonga eto anao tsy avy aminao zany fa avy amin'Andriamanitra tonga eto anao mba ahafahan'Andriamanitra miteny aminao ny amin'izay tokony ho fiainanao amin'izao tsika miaina ao anatin'ny andro farany izao koa dia hoy aho hoe aoka ngila tsofina tsara ianao aoka ndray tsara n'le teny ianao fa amin'ny alalan'izany teny ambara izany dia ho hitanao ny fiasan'Andriamanitra magaga eo aminao tanteraka amin'izay manao amen mafy be dia fanampy izay a ho anareo izay marary a ao anatin'ity fotoana ity ho sitrana ianareo tsy hoe mampahery fotsiny a satria fanaoko hatramin'izay zany fa tena ho sitrana anao izay marary amin'ny anara Jesosy ho sitrana ianao hatramin'ny ianareo any atokantrano any ho sitrana ianareo izay marary any ankoatran'izany ny mampahery ange dia zao hoe tsy hoe fanasitranana ihany no entin'Andriamanitra ho antsika fa tena mamaolana izy tena mitay izy amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka zany amin'ity androandroany ity andao hiteka faran'izay mafitsika tompoko ho tanteraka amintsika rehetra lesany tompoko halleloia eno tsara amin'izay aza ty teny entiko aminareo ity amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika sy amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika raha tena eky ianao fa zany tokoa ianao io hoe olon'Andriamanitra ianao no Jesosy zanak'Andriamanitra ianao no Jesosy dia
hoy aho hoe manana finoana fa miaino sy mamaly vavakatsika ny tompoandriamanitra tsy tovo. Manana finoana fa na inona zavatra entinao amin'Andriamanitra dia efa vonina be Andriamanitra ny aino anao sy ny amaly ny vavaka ataonao. Tsy misy varana nge zao toerana nameatran'Andriamanitra atsika izao raha ohatra ka tsy manana finoana tokoa nge ianao hoe isika rehefa nino a Jesosy, isika rehefa nandray an Jesosy, isika rehefa manana Jesosy monina sy mitoetra ato anatin'ny fontsika dia ahoana ny Baiboly? Olon'Andriamanitra isika, zanak'Andriamanitra isika. Ary ny olona tahaka izany mame antoka Andriamanitra fa rehefa mivavaka ho inon'Andriamanitra ny vavaka ataony. Ary tsy mijanona treo fa valian'Andriamanitra ny vavaka ataony. Ko amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminareo anezy zany tompoko. Ity misy fanoharana nataon'i Jesosy. Voalaza ao amin'ny Luka 9:1 ka hatramin'ny 9:9. Voatantara ao anatin'io fanoharana nataon'i Jesosy io dia tahaka izao. Tao amin'ny tanàna anankiray dia nisy vehivavy mpitondra tena, vehivavy mahantra, vehivavy malahelo. Dia nisy olona nitory izy, nisy olona ny ampangazy. Dia fantatry ity vehivavy mpitondra tena, vehivavy mahantra, vehivavy malahelo ity fa dia tsaresany mpitory io mihitsy izy. Ary fantany fa tsy maintsy doboka animponja izy. Mafy aminy anefa mieritreritra an'izany. Dia tena tsy nahita vahaolana mihitsy izy. Niany vahaolany farany nieveriny hoe zay sisa. Dia ny hoe andeha hanantona an'ilay mpitsara. Araka fanoharana nataon'i Jesosy anefa io mpitsara izay kasainy atonina io, voalaza amin'ny Baiboly Luka 9:20 fa mpitsara tsy marina, mpitsara tsy matahotra an'Andriamanitra, mpitsara tsy miana masolona, mpitsara tena hoe ratsy-saina, mpanevateva, mpanao tsinitsinina, indrindrindrindra ka hoe olona mahantra, olona sahirana, olona mavomavo, olona malahelo hoe io anaminy. Tonga dia fa tsisy resaka, lasa mandeha, lasa mandeha. Tapa-kevitra ary ty vehivavy ity fa natona an'io mpitsara tsy marina, tsy mena masolona, tsy matahotra an'Andriamanitra io. Tonga izy dia ho le mpitsara mandroso nitry vao nitry tonga dia fa vandravandra le mpitsara izy koa ity, aninona ty ity? Andriama tompon-tsara o, miondrika ato anatrianao aho, mamindra-fo amiko re tompoko. Omerariny aho amin'ilay manana ady amiko, omerariny aho amin'ilay manana ady amiko, omerariny aho amin'ilay manana ady amiko. Tsisy resaka lava be fa avy hatrany dia lasa mivoaka mandeha anany. Miala tsiny ny fomba fitena fa tena ndroana taka mifandroaka biby reny izy. Dia lasa izy mivoaka tena nangaiay, nangasiasy. Kanefa izao ny nampahery, tsy lasa lavitra izy fa tao velany tao ihany. Dia hoy izy hoe zay le fanoharana nataon'i Jesosy a, maninona moa raha mbola hiverenako indray mpitsara io? Tsy misy mangataka voata maina io, zay le fomba fitentsika malagasy. Dia nandondonana izy. Dia ho le mpitsara mandroso, vao niditra izy, inona mbola hiverenana? Ka draika eo a, mandeha any, mivoantitra tranoko ity ianao, ty braoko ity ianao. Asafady re tompoko, tsisy asafady, mandeha anao a. Dia lasa indray mivoaka izy. Dia tahaka izany foana nataon'ilay vehivavy mpitondra tena, ilay vehivavy malahelo, ilay vehivavy mahantra, ilay vehivavy mavomavo. Farany araka ny fanoharana nataon'i Jesosy dia ho ilay mpitsara. Na dia mpitsara tsy marina azy ao, izy zany tena mahafantatra ny tena fa zany mihitsy. Na dia mpitsara tsy marina aho,
tsy mena masolona tsy matahotra an'Andriamanitra omeko rariny ihany ity vehivavy ity fandrao ho avy matetika eto izy ka hampasositra omeko rariny ihany izy dia zao no fampahirezana nomeny Jesosy vakonge eo amin'ny andininy faheniny liko toko vavalam-befolo arony tompo zay lazain'ilay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidiny va zay mitaraina amin'ny andro amanalina ary moa hitaredretra va izy andiny favalo lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa omeny rariny faingana izy mampahery be nge sa fanoaran'izany nyty tompam-bara ty zao hoe amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika dia vonona foan'Andriamanitra iaino ny vavaka ataontsika ary tsy vitan'izany fa vonona be mihitsy izy amaly antsika amena no zany aza mba kivikivy zany ianao amin'izao vaninandro diavintsika izao aza mba miraviravy tanana zany ianao hoe matahotra mitebiteby manabe mihitsy fa aoka hivavaka amin'Andriamanitra ianao eto amin'Andriamanitra ny fangatanao sy ny fanirianao fefanampananten'Andriamanitra fa iaino sy amaly ny vavaka ataontsika zay rehetra mino an'izany dia angatana mba hiteka faran'izay mafe amen manarak'izany aza avela izy anozogozona ny finoanao mihitsy tompokao aza avela anozogozona ny finoanao ny zavatra ratsy hitany masonao sy ny zavatra ratsy eny ny sofinao aza avela anozogozona ny finoanao mihitsy ny fanakiviana ataon'ny olona aminao sy ny feo entiny devoly ao amin'ny sainao zany mantsy fa amin'izao vaninandro diavintsika izao tsy vitsy ny olona no mamoaka vava mamoaka teny tena hoe vava manakivy teny manakivy ianao nge raha ohatra ka fanereseran'ny olona eny an-dalana eny an-dalana eny amin'ny fiandrasana taxi be na eny amin'ny bassin fanasana lamba na eny na any amin'ny mariage na any amin'ny toerana misy fiandrasam-paty dia vava sy teny avy any amin'ny olona manakivy zany no hoe ny sofinao manampitrotraka an'izany ny devoly zany ny feo hoe ny sofinao efa hatramin'ny androny joba no efa nisan'izany joba zao toko 2:7 dia mitantara amin'ny baiboly hoe ny vadiny joba mihitsy no nanakivy azy zao mihitsy ny teny ny vadiny joba mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao mafoizan'Andriamanitra ianao dia aoko ho faty miala amin'Andriamanitra hoy ny vadiny joba ajaloha zao fampolan'Andriamanitra zao ho vadiny joba ary manaka ankehitriny dia mbola mitranga ny zavatra tahaka izany zay matoka amin'ny teny manao hoe aza vela nozongozona ny finoanao mihitsy ny zavatra ratsy hitany masonao na ny zavatra ratsy eny sofinao na ny fanakiviana ataon'ny olona na ny feo avy amin'ny devoly amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika sy amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika ihany koa manana finoana tahaka an' Jesosy averiko indray le teny eno tsara amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika sy amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika manana finoana tahaka an' Jesosy Jesosy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy dia nananantoka foana izy fa miaino azy ilay Andriamanitra rainy rehefa mivavaka izy ianao tsara ke ny fomba fitenin'i Jesosy ohatra ato amin'ny Jaona toko 1:10 Jaona toko 1:10 dia ny 9:7 sy ny 9:2 tonga teo amin'ilay fasana nandevenana any Lazarosy izy tamin'izay dia tapa-kevitra Jesosy fa anangana any Lazarosy amin'ny maty zany hoe angataka amin'Andriamanitra rainy izy mba hitsangana maty Lazarosy dia
inona ho ianao ny teny nataon'i Jesosy teo mason'olona be deaibe adiny faraika amin'ny fapolo ho Jesosy misaotra anao aho ry raiko malala misaotra anao aho fa efa miaino ahy ianao andiny farany fapolo raha izao zay zanakao dia fantatro fa miainao mandrakariva ianao fa nataoko moa zao vavaka izao a ho fampahafantarako ny olona rehetra manodidina sy mahita fa tena hoe miankina aminao aho miankina aminao araiko fa tsy mandeha irery na mitondra ny fiainako samy rery zay zany kaseny amin'i Jesosy hoe tao amin'ny finoana fa miaino ny vavaka taony sy mamaly ny vavaka taony lay Andriamanitra ray dia zay no aletalako antsika pino tonga eto amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika manana finoana tahaka an'i Jesosy ianao itsika rehetrarehetra tonga eo ange azadino a fa tsika rehetrarehetra io ange na iza eny hatraminareo zay vaovao samba tonga eto azy ianareo any atokantrano any ka manaraka zao fotoam-bavaka zao raha ohatra ka tena nino a Jesosy isika raha ohatra ka tena nandray a Jesosy isika ary efa velona atao anatsika Jesosy dia aoka fantatsika fa olon'Andriamanitra atsika io ary zanak'Andriamanitra ihany koa olon'Andriamanitra zanak'Andriamanitra tahaka an Jesosy mihitsy tsy hoe latsaka kely no Jesosy isika amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika na hoe latsaka kely no Jesosy isika amin'ny zanak'Andriamanitra atsika tsy atompoko fa tena olon'Andriamanitra mitovy amin'ny Jesosy a zanak'Andriamanitra mitovy amin'ny Jesosy tsy efa hainareo ve ny voalaza amin'ny baiboly Jaona toko voalohany andiny faharoambinifolo ao anao ny baiboly fa zay rehetra nandray an Jesosy zay rehetra nandray an Jesosy zay rehetra manana Jesosy dia nomen'Andriamanitra hery avy hatrany tamin'ny fotoana iny dia nilatsaka ny herin'Andriamanitra nanangana atsika ho zanak'Andriamanitra ary tena zanak'Andriamanitra mihitsy isika io dia zao ihany koa ny teny nataon'ny Paoly apôstôly amin'ny bokin'ny Romanina andiny fainy ambin'ny folo sy fafito ambin'ny folo aoka fantatrareo ho Paoly apôstôly fa ianareo nina Jesosy sy nandray Jesosy io ny fanan'Andriamanitra zay ao anatinareo dia miara-manambara amin'ny fanahinareo fa zanak'Andriamanitra ianareo ary tena zanak'Andriamanitra ary satria zanak'Andriamanitra ianareo ho Paoly apôstôly mino an'izany ianareo manaiky an'izany ianareo satria zanak'Andriamanitra ianareo ho Paoly apôstôly dia lasa mpandovan'Andriamanitra mpandovan'Andriamanitra tahaka an Jesosy dia ny mampahery a tena no amafisin'i Paoly fa pray lova amin'ny Kristy Jesosy lova Kristy no lovantsika amena mitovy ny lovantsika sy Jesosy satria efa olon'Andriamanitra isika ary efa zanak'Andriamanitra no zany rehetrarehetra zany matongay amin'ity androandroany ity manentana antsika fiangonana hoe manana finoana fa maha olon'Andriamanitra atsika sy amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika dia miaino sy mamaly ny vavaka ataontsika lay Andriamanitra raintsika ry havanao ry fiangonanao eno tsara ny teniko mino an'izany fanazavana hitako zany ve ianareo ohatra ny vitsikely ny mino tena mino marina ve tena mino marina ve fa zanak'Andriamanitra ianao tena olon'Andriamanitra ianao ary miaino anao Andriamanitra mamaly vavaka anao Andriamanitra raha ohatra ka mino ary sika tompoko zay mino any no agata zay rehetra mino ihany no agatako andao hiteraka faran'izay mafy be raha mbola misy teka mirevitrevitra mihoatra n'izany dia ataovy Jesosy Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sa tsy zany ve halleloia dia zao satria mino ianao fa miaino sy mamaly ny vavaka ataonao ataontsika
lay Andriamanitra rain Jesosy Kristy sady raintsika ihany koa satria mino anao ia dia andeotsika anao pratika andeotsika anao pratika zany hoe angatako zany ianareo rehetrarehetra tonga eto tsika rehetra mihitsy moa hoe hitondra zavatra anankitelo zay tianao hoentina amin'Andriamanitra tianao angatana amin'Andriamanitra fa zao vaovao mafaly ho ataony Andriamanitra tanteraka aminao zany amin'ity volana Jolay ity za tsy miteny hoe hatramin'ny farany taona fa amin'ity volana Jolay ity amen mpanompon'Andriamanitra no miteny mino ka dia miteny mino ka dia mahasahy miteny inona ny zavatra anankitelo heverinao fa lehibe tokony entina amin'Andriamanitra tokony angatana amin'Andriamanitra fa zao vaovao mafaly amin'ny anaran'i Jesosy ho tanterahana zany amin'ity volana Jolay ity amen hivavaka ry tsy anao pratika zay telo lehibe tena matery anao mihitsy zay telo lehibe fa anaporofo Andriamanitra fa niaino anao izy ary amalanao izy ho tanteraka zany amin'ity volana ity andao ary hivavaka tsika hipepetrana ihany tena hivavaka be ho anareo moa raha ohatra ka hoy ianareo hoe tsy hitako izay angatahako teo tsy lesiko tapoka be nanao vampasiterasika tsy hita hoe inona no angatahako tompoko ary fa tsy manana zavatra angatany ianao dia mangina fotsiny ianao miondrika miandro ny amenina zay ataoko rehefa avy eo fa raha manangatany ianao dia aoka tena hivavaka be tsy maninona na dia toka lavitra be any ambadika any ary ny feo anao zay le profo hoe tena mangetaeta tena mino anao tonga dia hivavaka tsika rehetra azy samy mivavaka raha hoy ianao hoe andoalika dia mandoly raha hoy ianao hitsangana dia mitsangana samy mivavaka tompoko inona ny zavatra telo lehibe angatanao amin'Andriamanitra amin'ity androandroany ity iainanao Andriamanitra sady amaly vavaka anao halleluia samy manokatra mivavany samy miteny inona le zavatra anankitelo eto amin'Andriamanitra mifoloana eto amin'Andriamanitra mifoloana fa Andriamanitra iaino Andriamanitra malivavaka Andriamanitra anao zavatra lehibe samy mivavaka tsika tompoko Amen.
miaino anao Andriamanitra, mino. Mamaly vavaka anao Andriamanitra, efa mamaly izy, mino. Mino ianao ry havana. Halleluja. Samy mivavaka tsika rehetra. Samy mivavaka tsika rehetra. Samy mivavaka tsika tompoko. Samy mivavaka tsika tompoko. Toiza mivavakao. Toiza mivavaka tsika ry tsiraray avy. Toiza mivavaka tsika. Toiza mivavaka ataotsika. Magataka atsika ambangina Tompandriamanitra, eninao teo ny fankatanay rehetra, efa nentinay taminao teo ny zavatra ilainay ho tanteraka ny fiainanay amin'ity volana Jolay taona 2024 ity. Tompandriamanitra, misaotra anao sady izahay fa efa niaino anao ary efa namaly anao ary efa nanomana zany fahasoavana zany hoe ho amin'ny fiainanay ianao. Ka dia ndreto izahay hiaraka hivavaka hisaotra anao sahady ary hiaina toy ny efa nandray, hiaina toy ny efa na tanteraka taminay ilay nangatanay. Samy mivavaka misaotra an'Andriamanitra isika. Samy mivavaka misaotra an'Andriamanitra isika. Misaotra anao Andriamanitra, makasitraka anao daholo izay rehetrarehetra tonga eto. Makasitraka anao izay rehetrarehetra tonga eto. Manome voninahitra anao zahay. Ireo namanay any an-tokantrano ihany koa dia miaraka miombona aminay, misaotra sy makasitraka anao fa ho tantaranao aminay ny nangatanay amin'ity volana Jolay ity. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Efa misaotra n'Andriamanitra isika ka mbola hamafitsika amin'ny alalan'ny tehaka ny fisaorana, tehaka mirevidrevitra. Arana, alleluia, farazay mabe. Averina vakiny andray ny boky Jeremia 3:30 ka ny 9:7 no ho vakina izy. Jeremia 3:30 9:7. Antsoy aho dia ho valiko ianao, ka ampisehoko zavatra lehibe sy sarim-patarina izay tsy fantatrao. Dia vakina andray ny Efesiana 4:9-20. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na hiveritsika azy araka ny hery izay miasa ato amintsika. Araka ireo teny ireo, Jeremia 33:3, Efesiana 3:20, araka ireo teny ireo dia miaino sy mamaly ny vavaka ataontsika lay Andriamanitra raintsika. Amen. Alleluia. Fa anisany tena mampahery be dia ity. Anisany tena mampahery be dia ity. Voalohany, araka ilay teny nataon'i Jeremia teo, tsy hoe Jeremia moa no miteny fa Andriamanitra no nampitondra faminaniana azy. Rehefa mivavaka tsika dia manome valim-bavaka tsika Andriamanitra. Dia izao fanampiny,
zavatra lehibe tena lehibe sy sari-patarina no efain'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary araka ny voalazany Efesana indray, Paoly moa no teny azy ity, tsy ny mpanavany an-danitra avy amin'ny fanahy masina nomena Paoly izy, dia hoe Andriamanitra dia manome zavatra mihoatra lavitra no izay nangatantsika sy izay no heverintsika. Androany zao tsika dia nivavaka tamin'Andriamanitra, ny zavatra anankitelo nihetsika tamin'Andriamanitra, dia zao zany azo antoka fa ho tantaran'Andriamanitra iny. Fa ny tena mampahery be hoy ao dia mihoatra lavitra no zany no ho ataon'Andriamanitra amintsika. Asioteka mabe tompoko. Ka rehefa nodiniko ny Baiboly amin'ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra dia tena fanaony ny manome zavatra mihoatra no izay nangatantsika sy izay no heverintsika. Tena fanaony mihitsy ny hoe manome zavatra lehibe na zavatra sari-patarina sy takatra saintsika eo amin'ny fiainantsika. Ohatra anankiray ity, misy tantara izay ao anatin'ny Baiboly ao amin'ny bokin'ny Daniela toko 7. Dia araka ny voasoratra manomboka amin'ny 1 izy io ka hatramin'ny 7 fa tsy vakiana daholo moa, dia nanao sary olona volamena ny mpanjaka, dia namoaka didy izy tamin'izany fotoana izany. Fa raha vao mandrefeo ny anjomara mahafaneny ny olona, mandrefeona mozika amin'ny karazany ny olona, dia namebaika ny mpanjaka hoe na iza mandre izany feona mozika feon'ny anjomara mahafaneny zany dia miankohaka ary mivavaka amin'ny sary olona volamena natsanga mpanjaka ianareo. Dia rehefa tonga tokoa ilay fotoana naneny mafy be ny mozika, notsofina ny anjomara mahafanena avy hatrany na taiza misy an'ilay olona, tonga dia niankohaka nanandrifa n'ilay sary olona volamena ary mivavaka tamin'ilay sary olona volamena natsaka mpanjaka ny olona. Fa tao anatin'izany kosa nisy teololahy, jiosy ireo teololahy reo, olon'Andriamanitra ireo teololahy reo, zanak'Andriamanitra ireo teololahy reo, Sadraka sy Mesaka Abedinego no anarany. Izy teolon'ny rahalahy kosa tsy mba nety niankohaka teo anoloan'ny sary olona volamena natsanga mpanjaka, tsy nety nivavaka tamin'izany, zava-pady amin'izany, tena zava-pady amin'izany. Entre parenthèse tandremo tompoko ny manangana zavatra na sary io na endrik'olombelona io ka hoe eo anao no miankohaka, eo anao no mivavaka. Tandremo fa tsy mety amin'Andriamanitra zany, mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany, fanompona sampy zany, matoka ozina ny fanaovana zany tompoko. So sanatria ka misy sary amin'ny rindrina anao dia hoe sarin'i Jesosy le izy. Ahoana moa ny ilazanao fa tataka an'io ny endrik'i Jesosy na sarin'i Jesosy? Tsy fantatsika ny endriny, fa ho avy ny fotoana ho hitantsika izay tena endriny marina. Fa io eritreritry ny olona fotsiny io sarin'i Jesosy. Dia eo mpivavany ianao dia lasa mitodika manandrifa n'io sary io. Jesosy eo, zao no angatako aminao, zao niriako aminao. Tsy mikipy mihitsy ny masony fa any tena mijery ahy izy alleluia. Aza manao an'izany ianao fa toy ny olona manompo sampy, tena toy ny olona manompo sampy, matonga ozonao ny fiainanao zany, fa tsy hoe valim-bavaka sy fitahiny. Zay mo entre parenthèse ihany. Dia nisy nanao tatitra tany am-panjaka, ore Andriamatom-panjaka. Ny olona rehetra aloha dia miankohaka daholo rehefa maneno mozika sy mandreny feon'ny anjomara mahafaneny ny olona. Fa misy teololahy zay ao zay napetraka ao amin'ny lapa-panjakanao, jiosy izy ireo, gareo mety miankohaka, gareo mety mivavaka. Marina ve zany no mpanjaka? Sady tezitetra ihany mpanjaka, ho tateo ry zareo e. Dia rehefa tonga teo anatrehan'ny mpanjaka ry zareo dia
Tenin'ny mpanjaka miverin'ny mpanjaka matsy fa matikena maso izy telo lahy tsika aza mba matikena maso fa mijoroa any Andriamanitra raha farana aza mivadika amin'Andriamanitra zany ianao amenna manana ty tenin'Andriamanitra ity iorenantsika dia hoy ny mpanjaka tamin'izy telo lahy miteny aminareo telo amin'ny rahalahy fananianareo ve ny tsy mba ionkohaka na hivavaka amin'ny sarola volamena zay natsangako miangavanareo aho fa ho tsofina ny anjomary mafanena ho ampanelona ny mozika ka dia miakofy ianareo ary mivavaha fa raha tsy hanao an'izany ianareo dia miandra anareo ny laforo misafo mirehatra dia zao ny teny izy mirahalahy andoka evangelistika amin'ny andininy fa 9 hoe Daniela 3 dia namaly Sadraka sy Mesaka ry Abedinego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadnezara tsy misy antony tokony hamalina ianao akory ny amin'izany zavatra izany indro Andriamanitra zay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny laforo misafo mirehitra sady amonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka ô 9 ary na dia tsy zany azy aoko fantatrao ry mpanjaka ô fa ny Andriamanitra ao dia tsy hotomponay ary raha sarola volamena efa natsakanao dia tsy ivavahanay zany hoe tamin'izany andro zany a dia efa nisy olon'Andriamanitra efa nisy zanak'Andriamanitra tena nijoro amin'ny maha-olon'Andriamanitra sy mahazanak'Andriamanitra azy ka na inona zavatra mitranga zavatra miseho dia tsy vozongozona mihitsy izy fa zay voasoratra ihany ny azy no tazominy hatramin'ny farany ary zay mihitsy ny fiainana ilain'Andriamanitra atsika maha-olon'Andriamanitra atsika sy amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika ary tsy tokony matikana maso zany mihitsy isika sa tsy zany ve amenna dia ho azy mirahalahy zao moa ny teniny ny Andriamanitra io izy mahavoavonjy anay amin'ny laforo misafo mirehatra io mahavoavonjy anay amin'ny tananao kanefa moa tsy tena nietehitra tamin'izany izy tsy tena niakina tamin'izany izy ary zay natonga azy ny teny hoe zao ary fa na dia tsy hamonjy anay amin'ny laforo misafo mirehatra io ary ny Andriamanitra ay zay kosa sanatry aminay tsy vaty amin'Andriamanitra zay ka hoe iankoka amin'ny sarola volamena natsakanao na hivavaka aminy zay zany tena lehibe taminy tsy mampaninina azy na dia ho faty aza izy tsy nampaninina azy telo amin'ny rahalahy zany fa ny zava-dehibe taminy dia hoe izahay dia manompo an'Andriamanitra izay dia mitoetra tsara amin'Andriamanitra izay dia miorina tsara amin'izay sitrapon'Andriamanitra ka tokony ohatr'izay mihitsy ny fialantsika ry havana manoloana zao fampotsika an'Andriamanitra izao hoe sa tsy zany ve sa tsy zany ve tezitra mpanjaka tamin'izany tezitra tena tezitra afanao impito ny laforo afanao impito ny laforo didiny aho tonga dia nafanay ny impito afatory izy telo amin'ny rahalahy atsipazo anaty laforo misafo mirehitra dia nafatry izy telo amin'ny rahalahy tsy niova mihitsy izy tsy mivadika mihitsy izy dia lasa amin'izay re olondreo nilanja azy anay lahan'io anay lahan'io anay lahan'io hitanay zao Andriamanitra alahy zao izy hitanay zao fiasan'ny Andriamanitra alahy zao dia nentina teo amin'olony laforo dinona ny tranga satria mba ahafahana manipy azy tena ao anaty lalina dia nandroso zay ny azakazaka ilay mpanipy nanipy azy telo mirahalahy tao mandra-patafiditra izy teo mirahalahy tao anaty laforo misafo mirehitra le mpanipy aloha may voalohany satria tena mahery loatra ny herin'ilay laforo tonga dia ireny maty voalohany teo dia ity amin'izay ary le ambarako aminareo hoe manao zavatra lehibe sy sarim-patarina ary manome mihoatra noho izay angatantsika sy izay heverintsika Andriamanitra hivavahantsika tsy noeritreritiny mirahalahy zany tsy nivavaka mihitsy izy hoe Andriamanitra ampio zay vonjeo zay mba tsy may vonjeo zay mba tsy may tsy nivavaka an'izany mihitsy izy telo mirahalahy fa ny azy ny zava-dehibe taminy dia hoe tsy vaty amin'Andriamanitra izahay fa nasehon'Andriamanitra hoe mihoatra lavitra n'izay nangatanareo sy izay nioeritreretinareo no ataoko aminareo ry Sadraka sy Mesaka ry Abedinego inona ny tranga nga may izy telo lato anaty laforo misafo mirehitra ny mpanjaka tety ivelany gaga
masoko ve ny majambena sa ahoana ory zalahy motsy olona telo fa ny latsipitsika tao olona telo kanefa tola sevadary zareo ary le fanefany to reny zanak'Andriamanitra ireny eny Andriamanitra mpanjaka zany tokoa ny tanay gahaka ny mpanjaka tena tsy mampino tena namonjy azy ireo tokoa ve ny Andriamanitra ivavahana lasa mpanjaka nanatona izy tsy nanatona ny lelafaoro fa mahamay loatra ny lelafaoro aty lavitra aty ry sandraka sy mesaka rabediako mivoatao enareo telon-dralahy voaka tao izy telon-dralahy amen nanatona daolo ny olona rehetra hatramin'ny mpanjaka nanolokoroka sady nijerijery tsy nisy fofonafo tsy nikaikina volondohany namay ny lambany niaiky ny mpanjaka fa ny Andriamanitra Isaka sy Abedinego ary ny Andriamanitra Sadraka zay ny tena Andriamanitra velona miasa eto ambony ty tany ety. Alleluia, alleluia. Riavana malalo efa nagataka tamin'Andriamanitsika teo zavatra mba ho tanteraka amin'ity volana Jolay ity dia zao no ambarako ampasahina manarika eto Jesosy ary amin'ny anaran'i Jesosy ny tenenako ho ataon'Andriamanitra aminao zay nagatanao fa yotra lavitra no zany no mbola ho ataon'Andriamanitra aminao androany amin'ity volana Jolay ity tompoko. Amen. Mino aho tena resy lahatra aho fa zay mihitsy ny dikan'ilay tenin'ny Paoly apôstôly Korinthiana 2:2-5. Ahoana Paoly? Hoy izy, zay tsy mbola hitany masonao, tsy mbola reny sofinao, tsy mbola niditra tao am-ponao no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Zany hoe tamintsika ny vavaka teo zao a, ianao sao namokovoko mafy mihitsy ty nangatahako, reto nangatahako, reto avy ny zavatra ilaiko aminao. Fantany an-danitra tonga dia efa nanomana zavatra mihoatra no zany. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka ihany koa zany, ho tanteraka zany. Zay rehetra midy aoky teka faran'izay mafy be. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve. Amen. Mahafinaritra nge riavana ny manompa an'io Andriamanitra io e. Sy haiko aloha ianareo fa tahaka zany dia mahafinaritra izy e. Tiako be mihitsy manompo azy. Ary zany no antony mahatonga isan'andro dia mivavaka amin'ny fo maraina aho. Misy fotoana amin'ny fo amin'ny 2 alina mandrapahatongany amin'ny 9 ora na amin'ny 9 sasany ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Misy fotoana any amin'ny 3 maraina. Androany zao a tamin'ny 3 maraina no fo mivavaka teto. Ary rehefa fo mivavaka manao le vavaka tsy hoe milondolondo masoko za mbola tiator nefa ty tsy maintsy mivavaka ve, fa tena ao anatin'ny ambiansa mihitsy ny anaovako le vavaka hoe tiako be le mivavaka, mahafinaritra le mivavaka, tiako be le fandray amin'Andriamanitra, mahafinaritra le miakoko ny atren'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Halleluia. Tiako ianareo fiangonana zay niantson'Andriamanitra ho mpanompo, ho mpitandrina, mba ho tonga tahaka izany ihany koa ianareo. Amen. Ekena fa mangatsika be ny andro, tena mangatsika. Zaho zany fo maraina amin'ny 2 na amin'ny 3 zany tena eko hoe mangatsika, tonga ny amin'ny lamosiko any mihitsy ny atsika. Fa dia tena ho ampitomboako be dia be ny akanjo ao anatiny, tsy mampaninina. Ary na zazo mijoro teny zao arike, tsy hainareo ny ao anatin'ireo fa tena blindé be dia be a. Gaga nareo pastera inona daholo rehetra anaovanao reto. Tiako Andriamanitra dia mifo maraina vavaka. Amen. Dia reny zavatra nangatantsika reny hoy a dia ho ataon'Andriamanitra amintsika rehetra. Ary mbola tovanan'Andriamanitra zavatra lehibe tsy takatry ny saina ary mihoatra lavitra. Andoraka mbola tonoko amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminareo zay manamainina izany. Halleluia.
dia andao mbola verytsika vakinandray a lay Jeremia toko fatelo amin'ny telopolo teo. Jeremia toko fatelo amin'ny telopolo andiny fatelo. Antsoy aho dia ho valiko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy sari-patarina izay tsy fantatrao. Tsara be le teny, tsara be mihitsy le teny. Misaotra tompo, misaotra Andriamanitra. Rehefa mivavaka zany tsika dia zao nitoky omen'Andriamanitra atsika. Ho valiko ianareo izy. Zavatra lehibe sy sari-patarina nomeko anareo. Dia ao amin'ilay Efesiana indray a toko fatelo andiny faharoapolo dia voasoratra io hoe ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na everitsika azy. Tena mbola tsara be io teny io hoe manome mihoatra noho izay nangatantsika sy izay everitsika ny Andriamantsika. Fa condition dia ity, condition dia ity. Io voalaza amin'ny andiny faharoapolo io Efesiana toko fatelo. Miankina amin'ilay hery miasa ao anatinao anefa izany rehetra izany. Miankina amin'ilay hery. Ilay herin'Andriamanitra io lazaiko io. Dia hoy aho hoe manao ahoana tokoa ny hery izay mitoetra ao anatinao amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao sy amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Efa manana an'ilay hery fe anao ary mbola manana an'ilay herin'Andriamanitra mitoetra ao anatinao tokoa ve ianao. Miankina amin'izany tompoko ny atanteraka an'ilay Jeremia 33:3 sy ny Efesiana 3:20. Miankina amin'izany. Enao tsara nge so teny izao hoe tsy afaka no lasa vavolombelon Jesosy zany mihitsy reto apôstôly na ireo mpianatra Jesosy raha tsy manana an'izay hery izay izy. Zany no antony natokan'i Jesosy nanafatravatra ny apôstôly sy ny mpianatra hoe ianareo aza mbola miala eto tanàna, aza mbola miala eto Jerosalema, fa andraso dia fikasan'Andriamanitra ray. Ianareo zao Jaona nanao batisinareo tamin'ny rano, fa ianareo kosa afaka andro vitsivitsy atao batisa fanahy masina. Dia hoy Jesosy avy eo ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:5 fa azo hery mantsy ianareo amin'ny elatsany fanahy masina aminareo ka ho tonga vavolombeloko eto Jerosalema sy Samaria, Jodia ary hatrany am-parantany. Zany hoe rehefa milatsaka aminareo fanahy masina dia hitondra hery izy hitoetra ao anatinareo ary iny hery iny no mahatonga anareo lasa vavolombeloko. Amen. Dia mitovy amin'izany ihany koa mikasy any amin'ity vavaka sy fangatana ataontsika amin'Andriamanitra ity. Akoatra n'ilay finoana tsy maintsy hananantsika. Zay aloha dia mafisiko, tsy maintsy manana finoantsika. Ahoana ny bokin'ny Hebreo toko 1:19 fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao aza olona sitraka amin'Andriamanitra. Fa izay manatona amin'Andriamanitra, izay mivavaka amin'Andriamanitra, izay manao fankatana amin'Andriamanitra, tsy maintsy mino fa misy ilay Andriamanitra hivavahana, misy ilay Andriamanitra anaovana fankatana. Ary tsy maintsy mino izy fa mpamaly soa izay mangataka aminy io Andriamanitra io. Tsy maintsy manana finoana isika. Dia ankoatran'izay finoana tsy maintsy hananantsika izay dia tsy maintsy manana an'io hery nambaran'i Jesosy io isika. Mba ahafahantsika mandray valim-bavaka ary indrindrindrindra mandray zavatra mihoatra noho izay nangatantsika sy izay no averintsika. Averiko indray ilay tena nataon'i Jesosy. Rehefa milatsaka aminareo fanahy masina Jesosy dia azo hery anareo. Iny hery iny mahatonga anareo vavolombelona. Enina dia Jesosy ary nge dia tahak'izay mihitsy e. Jesosy ao araka nefa nitantarako taminareo matetetika, izy tamin'ny 30 taona voalohany dia tantarain'ny Baiboly fa tsy re mihitsy momba azy. Tsy eny hoe nanasitrana izy, na hoe nanao fagagana izy, na hoe nampitolagaga ny olona ny tenin'Andriamanitra izay nitoriany. Tsy eny mihitsy izy 30 taona voalohany
satria nahoana satria tsy mbola latsaka taminy le fanay masina miaraka amin'le hery fa rehefa vita batisany rano Jesosy araka ny voalasan'ny liko atoko fa efatra andiny faraika amin'ny roapolo sy faharoa amby roapolo dia nilatsaka tamin'i Jesosy ny fanay masina dia teo vao nisy filazana tamin'ny fomba ofisialy hoe zanak'Andriamanitra marina ity lehilahy ity ianao ny zanako malalako ianao no sitrako zay le feo avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra rainy taorian'izay dia mbarana amin'ny baiboly fa dia feno ny fanay masina Jesosy ka dia niverina avy tany Jordana zay lay liko toko faefatra andiny voalohany fa eo amin'ilay liko toko faefatra dia faefatra ambin'ny folo eo le tena goavambery tena mampahery be zao voasoratra hoe ary Jesosy niverina tamin'ny hery fanahy nakany Galili dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany niverina nakany Galili izy niaraka tamin'ilay hery ny fanan'Andriamanitra tao anatiny ka dia niely tao Galili sy manodidina ny lazany niely satria nisy hery mivoaka avy tany aminy netefa tany marary dia sitrana ny marary nisy hery mivoaka avy tany aminy netefa tany amin'ny olona no fatorany demônia dia afaka tamin'ny gadra ny devoly ny olona nisy hery mivoaka avy tany aminy netefa tany amin'ireo olona manana olana dia nivan'ny olana normalina be raha ohatra ka niely tao Galili sy manodidina ny lazana dia izay mihitsy no tiany Jesosy ho tantarandreto apôstôly hoe mba tonganareo ho lasa vavolombeloko ka ho fantatry ny olona rehetra fa avy amiko ianareo ny rako ianareo dia mila mandray fanay masina miaraka amin'ilay hery mahatonga anareo vavolombelo ianareo dia mitovy amin'izay mihitsy tompoko mba tonga antsika andray valim-bavaka mba tonga antsika tena hoe azo zavatra mihoatra no izay nangatantsika zay no veritsika arak'ilay Jeremia 33:3 sy ny Efesiana 3:20 dia andaontsika hivavaka andray mifanay masina ary rehefa minatsika mifanay masina dia hiaraka amin'ilay hery mahatonga antsika andray zavatra mihoatra no izay nangatantsika sy izay no averitsika isika ary eto dia mampahery fa tsy zavatra sarotra koa ny mangataka mifanay masina fa ny etahitanao fotsiny mila loharanao ambaranao amin'Andriamanitra tsy efa ntena zany ve Jesosy zay mangetaheta aoka izy anatonahy ka isotro fa zay mangetaheta dia isy ondra ny velo iboboka ao anatiny ao ary ny fanay masina omena zay mino azy no nolazainy tamin'izany mila mangetaheta ianao ary arao foana zay etahetanao zay fa ilatsika amintsika fanay masina androany dia ho hitanao ny zava-magaga amin'ity volana Jolay ity ho hitanao ny zava-magaga ny nangatanao ho tanteraka ary ohatra lavitra no nangatanao no ataon'Andriamanitra aminao amen andahorantsika rehetra hivavaka ka dia ahondreny lohanao apetrao eo amin'ny fonao ny tananao dia asehony ny etahetanao asehony ny etahetanao fa andray an'le fahasoavana avy amin'Andriamanitra ianao tonga dia hivavaka dahotsika rehetra azy tonga dia hivavaka dahotsika rehetra samy mivavaka izy samy mivavaka izy samy mivavaka izy raisy ny fanay masina aoka ny fianonany fanay masina ianao raisy ny fanay masina dia mety izy andran'ilay hery ety fanay masina ianao tsy misy avana io fa araka voalaza amin'ny baiboly araka voalaza amin'ny faminaniana nampitoriana ny joelam-paminany no amafisin'ireo apôstôly fa ny fanay masina dia omena ny olona rehetra mino omena ny olon'Andriamanitra rehetra omena ny zanak'Andriamanitra rehetra halleloia misaotra anao Andriamanitra misaotra anao ry tompontsitoa halleloia 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 fanay masina mameno hoe anay ianao fa mangetaheta no feno izay miaraka amin'ilay hery mahatonga anay vavolombelona
miaraka amin'ilay hery matokanay mahazo ny fangatanay sy ny mihoatra lavitra noho nangatanay. Alleluia, 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 alleluia. Amen, 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 amen. Samy mivavaka izy, samy mivavaka izy, samy mivavaka izy tompoko. Tsara amintsika Andriamanitra, mpanao tsara izy, tsara amintsika Andriamanitra, mpanao tsara izy. Alleluia. Dia magnino isika, Tompo, ny fanainao masina tena ilatsaka aminay rehetra. Ameno anay izy amin'ity androandroany ity, hiaraka amin'ilay hery mahatonga anay mandray zavatra lehibe sy sarim-patarina ary mihoatra noho izay nangatanay sy izay no heverinay. Misaotra Andriamanitra, misaotra Andriamanitra, misaotra Andriamanitra. Halleluia, halleluia, amen. Satria mino isika dia andao hiteka, mbola hiteka mafy ho an'ny Andriamanitra ihany. Ataovy mafy be ny teka ao. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Alleluia. Dia isaorantsika ny Tompo ary izay fotoam-pivavahana androany zay a. Andaontsika hanao hira anankiray. Dia io mankomantsika amarana ny fiarantsika tamin'ity androandroany ity. Hira anankiray ataontsika amin'ny fotsika rehetra. Epipetrana ihany no fantsika azy. Tena atao avy amin'ny folo rehetra. Ary matoky fa fitahina ho antsika ny androandroany eny. Alefa azy aradolo ny mpitarika. Tonga dia mandroso musicien. Hira anankiray no ataontsika tompoko. Samy mira mafy asandrato avy dia avy ny feontsika rehetra. Ataovy ankira ny fisaorana fa fahasoavana be dia be no efa nataon'Andriamanitra ho antsika.
dia toy zao zany filazana fa marina fotoantsika rehefa avy eo amin'ny 20 fotoan-dehibentsika io dia amin'ny 2 ihany koa mbola fotoan-dehibentsika amin'izao 20 zao a iaraka amin'ny pasteur antsika avany ambilibentsika pasteur Famira Fredo dia amin'ny 2 ihany koa dia mbola iaraka aminy isika hafa zany fotoana 20 hafa fotoana amin'ny 2 tsika nefa tokony vory fa nirony na amin'ny 20 na amin'ny 2 amen na dia doantsika ivavaka aloha misaotra ny tompo no fotoam-pivavahana ny tain'androany misaotra Andriamanitra fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana izay atondranao anay androany teto makasitraka sy manome voninahitra anao zahay ka indro amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra nentinay taminao teo dia ho ataonao tanteraka amin'ity volana jolay ity tena andray mihoatra no izay nangatanay sy izay no heverinay zahay tianay ianao ka dia nalatsakao fanay masina sy ny herinao mba hafanay mandray azany fahasoavana lehibe izany koa dia misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen dia tsy mbola mihetsy alohantsika satria tamin'ny 9 tamin'ny 20 moa teo a tsy vita le vavaka tsy tao anatin'ny saiko mivadiko le olona manana anao BBC nareo reny angatana mandroseto sy anao BBC rehetra tonga dia mandroseto anareo dia ny vavaka ataontsika zao zany a dia vavaka ho an'ny mpianatra rehetra ato amintsika na dia tsy nanovana vavaka manokana izy tamin'ny fidirana voalohany sy fidirana faharoa dia ny vavaka ataontsika ho andreto dia antefany amin'ireo olondreo tonga dia maketsany ianareo mandrosoa ty alohany aty mandrosoa ty alohany aty apetrao fonareo ny tanana tompo mivavaka aminao aho ho andreto mpianatra reto sy ireo mpianatra niditra voalohany sy faharoa izay hiatrika ny fanadinana BEPC sy ny fifananana hidirana klasy seconde mamindrafo amin'izy ireo ianao zanaky ny mpanomponao izy ireo zanaky fiangonanao izy ireo dia anihonao famindrapo lehibe ka dia ho tafita somatsara amin'izany fanadinana BEPC zany ho tafita somatsara izy ireo ho anao nitera sy niaja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amen dia tsy ho filarano mety be nataonareo mino ve anareo fa mety be tsy matahotra tsy manahy satria tsy olon'izao tontolo izao nareo fa olon'i Jesosy dia izy hanampy anareo amen da ho azy mahasoa toerana mirafitsika tompoko dia nareo avatsany a tonga dia mivoaka avaty a sy mivoaka tonga dia ampidiry le olona ovelany tonga dia ampidiry ka miala le ray-mpianakaviana dia aloha hiditra le olona avety ivelany